tahian'andriamanitra indrindra isika ato amin'ny MC TV miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina elaela zay tsika tsy miaona tean'andriamanitra iarahantsika androany amin'ny filazantsara Matthieu toko 12 indininy fa 4:30 sy ny 5:30 milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ry taranaky ny mena rano ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahinteny zavatra tsara fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no itenenany vava ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Tamin'ity fotoan'ity Jesosy dia nisadrese tamin'ireo fariseo izay ohatrany hoe mahita tenenina sy miteny ratsy an'i Jesosy foana dia nomeny anarana izy hoe taranaky ny mena rano satria fantatry Jesosy hoe ny mahatonga azy miteny zavatra ratsy foana dia satria le ao anatiny mihitsy no ratsy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ity hoe avy amin'ny ambeny ao am-po no itenenany vava ny rakitra tsara amoahan'ny olona zavatra tsara ary ny rakitra ratsy amoahan'ny olona zavatra ratsy. Raha mahita izany ianao olona tsy mitsahatra mihitsy miteny ratsy, manozina, mifosa, tezitra dia ny zavatra iny dia satria misy rakitra ratsy ao anatiny. So ihany fa eo ny fanahy masina izay tena hoe hoentintsika mihitsy hoe iainantsika tsara miaraka amin'ny fanahy masina mampianatra sady mitaiza. Fanahy masina ny manazava ary mandroaka izay mety hoendrika fanahy ratsy rehetrarehetra mitondra rakitra ratsy ao anatintsika. Inona kosa ny atao hoe rakitra tsara? Rehefa misy olona rakitra tsara dia malemy fanahy izy. Rehefa misy olona manana rakitra tsara dia miteny zavatra tsara izy, mitsodrano izy, mampahery izy satria tsara le ao anatiny dia avy amin'ny habeny ao anatiny fony no itenenany vavany. Rehefa betsaka tsara ato dia zavatra tsara ny mivoavoaka, fa rehefa ratsy ny mameno ato dia zavatra ratsy ny mivoavoaka. Miaina tsara miaraka amin'ny fanahy masina, miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina, mampianatra antsika androany hoe aokontsika azoto amboly zavatra tsara ary aokontsika anilika lalandava ny zavatra ratsy. Dia ho hitanao hoe ao anatin'izany ezako izany fa tena anotrina ny fanahy masina ary anampy be dia be dia samy miaina finaritra tokoa isika sy ianao miaraka amin'ny fanahy masina. Sa tsy izany ve? Dia samy hitahian'Andriamanitra daholo indray feno voninahitra.